Natrika asa lehibe ny Adema eto Nosy be amin'ity taona ity amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ny seranam-piaramanidina eto an-toerana. Dingana maromaro no tsy maintsy ho lalovana ka ny dingana voalohany no efa vita amin'izao fotoana izao dia ny fanitarana ny chaussée hatramin'ny 7,000 na metatra tora-droa. Raha toa ka 740 metatra ny halavan'ny pista teo aloha dia nitarina koa izany ka lasa 720 metatra. Fa teo ihany koa ny fampitomboana ny isan'ny feu de piste na ireo jiro manazava ny lalan'ny fiaramanidina amin'ny alina. Jiro mahery ny 700 no napetraka eto, miampy ireo efa eto an-toerana. Mitentina 10 miliara sy 300 tapitrisa ariary kosa ny volan'entina nahavitana izao dingana voalohany amin'ny asa fanamboarana izao. Ny 700 isan-jato avy amin'ny fanjakana malagasy ary ny 300 isan-jato kosa avy amin'ny Adema. Hatramin'ny taona 2020 dia ny Boeing 767 ihany no azo raisina teto amin'ny seranam-piaramanidina eto Nosy be izay mitondra mpandeha 700. Amin'izao fotoana izao anefa dia efa mandray ny Airbus 340 sy ny Boeing 777 Nosy be izay mahazaka mpandeha 570 ka hatramin'ny 400 isa. Arak'izany dia mitovy lenta amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivaky ny eto Nosy be satria efa afaka mandray ireo fiaramanidina rehetra avy any ivelany. Ao anatin'ny 7 volana kosa no ikarakarana ireo tompon'andraikitra eto an-toerana ny fangatahana alalana amin'ny fidirana ho seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Raha tanteraka izany dia izy no seranam-piaramanidina faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara manaraka ny eny Ivato. Zao zany tsika dia afaka mandray 350 à 400 passagers zany raisitsika. Izany hoe tena tombony lehibe zany eo amin'ny fitondrana ny tourista na ny olona mandeha eto amin'ity seranam-piaramanidina ity. Afaka ihany koa zany tsika mampisokatra zany manome fahafana kokoa amin'ny orinasa pitaterana mba afaka mitondra ireo karazana fiaramanidina entina amin'ity toerana ity zany mba tsy ho voafetra zany zareo amin'izay fotoana izay. Dia mazava azy moa zany fa mitombo ny charge maintiny avion eto satria raha avion kelikely eo aloha dia lehibe dia afaka mitondra entana bebe kokoa izy afaka mitondra olona bebe koa ihany koa. Mitombo ny faharoa dia misokatra amin'ny antsoina hoe catégorie D zany ny aéroport. Izany hoe raha classe 16 teo aloha zany dia miakatra catégorie D zany hoe mitovy lenta amin'ny aéroport ny Ivato izy zany. Tombony lehibe eo an-roapolona eto an-toerana ny fandraisana ny Airbus 340 sy ny Boeing 777 satria sady mampandroso ny lafin'ny toe-karena no mampandroso ihany koa ny lafin'ny fizahantany. Misokatra ny infrastructure vao napetaka zao zany indrindra ho an'le seranam-piaramanidina ny rahantsika dia ho avy maro ireo le compagnie pitaterana ampiasa an'izany seranam-piaramanidina zany. Tsika efa fatara tsara fa misy ny Aerostral ohatra zao mandalo aty Nosy be, misy ny Corsair, misy koa compagnie italiana ny Air Italie. Miampy amintsika dia hoe miampisy maro an'izany compagnie pitaterana zany. Tsy nanao ambanin-javatra ny fahavitana izao asa lehibe izao ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ka tonga taty an-toerana ny tena nitokana ny foto-drafitrasa tamin'ny fomba ofisialy. Vita izay dia nisy ny fitsidiany ireo toerana izay nasiam-panamboarana teto amin'ny seranam-piaramanidina. Hoatevenina ihany koa ny pista mba hahatratra 7 ka hatramin'ny 10 centimetatra. Izany no natao mba hahafahan'ny Nosy be mandray ny Boeing 747 sy ny Airbus 380. Ny vola vinavinaina ahavitana ny dingana faharoa kosa dia mitentina ny amin'ny 570 miliara ariary. Tafiditra ao anatin'izany dingana izany ny fanitarana ny pista hahatratra 570 metatra miampy ny halavany izay efa 320 metatra mba hahafahan'ny fiaramanidina mihodina tsara ara-dalàna.
ny fitsidihana nataony filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia niazo avy hatrany ny bazary be eto an-tampon-tanànany Nosy be ny tenany hiaona sy hiresaka amin'ny vahoaka. Ny afaliana sy aravona tanteraka no nandraisan'ny roapolona Nosy be ny filohan'ny tetezamita. Ny ain'ny fitarain'ny roapolona eto an-toerana izy ary nilaza fa hapetraka ny fanamby. Ilus